fiainana ny tombo 100 ny vidiny ovy ny mpivarotra iakatra valo facteur 100 ny vidim-piainana ho ny banky iraisam-pirenena. Fandravana androm-panjakana ny seni no tokony hatsatra voalohany ho ny KMFP. FFKM sy ny fikonandoam-pirenena mibaribary ny tsy fifankahozon-kevitra eo amin'ny sy ny fanjakana ny Serge Zafona. Alakamisy 20 aprily 2024 manatitra ny arabato kilasy tongivavy tonga soindraina ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasako anao anaraka ny antsipribaovao hatramin'ny farany. Makasika ny fitantanana ny tanàna n'Antananarivo avy hatrany Tsimora ny asa miandry ny filohan'ny délégationna manokana eto amin'ny tanàna n'Antananarivo na eo amin'ny lafin'ny fitantanana izany fa indrindra ny fandaminana ny tanàna. Tsy asa irery ny PDS manoloana ny andraikitra ankinimponina n'Antananarivo aminy fa ifanoana ny samy olom-bofity avy amin'ny antokontsika Madagasikara izay nalany azy solombavam-bahoaka ny boriboritany fatelo. Ankoatra izay dia nilaza ny antokontsika Madagasikara fa tsy ny politika androany no amaritra ny politika ho an'ny antoko amin'ny hoavy. Tati-baovaony Germaine Menjanary eo amin'ny sary serindrantsary ny tahiriny. Ankoatra ny mampikatroka atiko Madagasikara ny filohan'ny délégationna manokana ny tanàna Antananarivo tendry dia olom-bofidy ihany koa ny PDS. Vonona ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko-timy anoana ny asa ho fampandrosoana an'Antananarivo amin'ny alalan'ny PDS. Hoy ny sekretera jeneraly ny antoko. Solotena aloha dia miaraba ny PDS an'Antananarivo, miaraba avoaka an'Antananarivo ihany koa, nahazo PDS vaovao zany. Zay antoko-timy dia efa nanao antso hoe raha ny zavatra misy schéma politika misy eto, paysage politika misy eto Antananarivo dia rariny sitsiny raha tokony hiverina amin'ny antoko-timy ny fanendrena ny PDS. Dia isaorana izay tompony andraikitra resy lahatra tamin'izay fanendrena zay. Ny PDS voatendry eo dia araka ny teneniko teo hoe tokony avy amin'ny antoko-timy ary hita hoe olom-bofidy ny tokony hipetraka. Fa reny ny zavatra nisy mbola reny ny vokatra tamin'ny fitsarana dia efa mba olom-bofidy aloha zany mipetraka eo zao. Olona voafidy teto Antananarivo ary zay solombavam-bahoaka rehetra eto Antananarivo dia hiara-iasa-kaiky aminy mba ametrahana an'izay hoe mba sady ho légal ny légitime ny tantanany tanàna Antananarivo. Nanamafy ny antoko-timy fa antony natao tamin'ny fitondram-panjakana mba anendrena olona avy amin'ny timy. Anjaran'ny fanjakana no nanaikina tsy izany antso izany. Tsy afaka hiditra amin'ny andraikitry ny fitsarana kosa ny antoko. Raha namaly ny fanontaniana amin'ny hoe nahoana no tsy candidat timy no notendrena raha olona avy amin'ny antoko-timy ihany no napetraka ho PDS. Hoy ny sekretera jeneraly ny antoko. Le izy mantsitsika tsy afaka hiditra anatina raha-pitsarana. Rehefa ny fitsarana no nametraka hoe miverina ny fifidianana dia recours ny azo atao, resaka fitoriana dia mandeha zay. Fa ny resaka fanapahan-kevitra indray amin'ny fitantanana ny tompona ndraiky mpanjakana no manana fahefana feno amin'izay fanendrena zay. Fa ny zava-dehibe taminay fotsiny nanaovana ny antso hoe ho satria mbola tsy fantatra hoe roviana ny fifidianana ny miverina ahoana ny toyan'izay resaka fitoriana zay dia manao antso zay hoe mba aloha ho an'ny timy ny fitantanana an'ilay tanàna aloha mba ho an'ny antoko-timy ny anendriny PDS satria mazavana zany raha nandeha ny fifidianana solombavam-bahoaka nitarika lavitra be daholo ny solombavam-bahoaka timy teto Antananarivo. Dikan'izany ny antson'ny vahoaka ho ataon'ny antson'ny vahoaka an'Antananarivo an'ny timy zany hiara-iasa-kaiky amin'ny vahoaka sy tantana ny tanàna. Mahatonga anay miteny hoe rariny sintsiny raha ohatra tokony ho timy. Ary io izy solombavam-bahoaka le voatendry zany hoe olom-bofidy zany, misy vahoaka ny fidy nanaraka azy ary mafisiko hoe izay solombavam-bahoaka izay lany tamin'ny timy izay ataoko hoe maro anisany olona ny fidy anoana mba hamaly an'izay etaeta ny vahoaka izay. Tsy nikisary politika androany no amaritana no avy ny antoko ho hiatrany ny fanamariana. Antoko manana fitsipika ifampifezana ny timy ary manana rafitra mazava noho izany. PDS aloha no resaka hatreto fa mbola miandry ny fanehoan-kevitry ny antoko ahitana ny bureau politika sy ireo mpikambana ny dingana ara-politika ho avy rehetra. PDS aloha zao ny resakitsika dia izay no tantana ny tanàna. Tsy mieritreritra zavatra lavitra koatra zany. Raha resaka hoe présidentielle ny antoko ny manana ny fanapahan-kevina. Zay antoko politika organisé, discipliné dia manaraka an'izay fanapahan-kevitry ny antoko izay. Fa tsy ny sary politika miseho androany ny hamaritra ny avy ny antoko.
sarotra ny asa miandry ny PDS amin'ny fanarenana an'Antananarivo eny fa na amin'ny fandaminana ny tanàna fotsiny aza ho iatrany ny sekretera jeneraly ny Antokotimy. Tsy hiasa rery nefa ny PDS manoloana ny andraikitra takin'ny imponina Antananarivo hoy ny fanamafisana. Ratsaivina omaly ny nivoaka ny arrêté avy amin'ny ministera ny Atitany manindry ny délégation manokana hitantana ny tanàna Antananarivo ka feno Ralambomanana no filohany, Ralay Arson Nirina Thierry no filoha lefitra voalohany ary Ranayvson ny Ery Mananjara no filoha lefitra faharoa. Mijany eo amin'izay vaovao izay ihany manao antsoava amin'ny fanjakana ny sandika maloatena ny ropiasa eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra mba ampidirana ny solitena ny ropiasa ao anatin'ny délégation manokana hitantana ny tanàna Antananarivo. Raha ny fantatra dia nandefa torohevitra sy anarana telo ho PDS ny sandika. Notsipihany ity sandika ity fa tsy manana olana amin'ny PDS vao notendrena izy ireo ary vonona hiara-iasa amin'ny fanadihadiana. Tsy mifanaraka tamin'ny fangatahany syndikan'ny mpiasa eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ny fanendrena ny délégation manokana hitantana ny tanàna hoy ny syndika autonome manoloana ny mpanao gazety androany. Nandefa anaran'olona telo tany amin'ny fanjakana ny syndika kanefa tsy noraisy ny fitondrana izany hoy ny filohan'ny syndikan'ny mpiasa eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Manoloana izany manao antso ny syndika mba ampidirana ny olona avy amin'izy ireo ho isan'ny mpikambana eo anivon'ny délégation manokana raha ny fanazavana. Rehefa mandalo ny PDS nandrisiny izay fotoana na mpiasa ny komina na dia manao mibaiko ny PDS satria torosolo tena mpanjakana izy fa ny fiarovana ny mpiasa matetika dia tsy sarisary. Anisan'izany ny resantsika ohatra hoe ny resaka social amin'ny mpiasa zany zao dia tena tsy sarisary satria tsy manana fiahina ara-pahasalamana ny mpiasa ny komina. Na dia nandefa solitena zahay netretra olona anankiroa anankitelo nalefa tany mba ho etretina ho tendrena ao anatin'ny na ho président na ho vice président dia tsy izay no voatendry fa nisy olona voatendry vaovao. Voalohany tsy manda zahay ny fiaraha-miasa amin'ilay PDS vaovao tonga fa vonina hiara-iasa amin'izay PDS tonga foana ny mpiasa Antananarivo. Eto zay dia mbola nandefa afatra ihany ho an'ny mpitondra fanjakana manao hoe raha voalaza an'le 2014-020 telo farafahakeliny fito farafabetsany. Farafaratsiny tokony mba misy solitena mpiasa ny komina ihany ao anatin'ireo anankifito zany ao anatin'le efatra izay tendreny. Zay ny lafiny ray. Lafiny faharoa miteny ihany izay mpiasa ny komina manao hoe fa naninona mora tonga dia tojo ny natao PDS na tonga dia izy ny natao lany. Mila mifampiresaka amin'ny PDS vaovao ny syndika hoy ny fanamafisana. Maro manko ireo olana sedrain'ny mpiasa raha tsy teny ankoatrin'ny sosialy raha ny fanazavana. Manateny zahay fa mety amin'ny latsinainy ny passation fa alohan'ny alatsinainy manateny zay fa hoatson'le PDS vaovao mba ahafahana mijery inona marina moa ny olona mpiasa ny komina. Marina fa niteny tamina ny préfet tamin'ny malomana hoe efa endry ve ny syndika tena namaly efa endry ny syndika fa nefa rehefa nahita le fanendreny zay ny ariva dia natsarina lahelokely ihany manao hoe ay tsisy miainy zany mpiasa ny komina zany. Tsy manana olana amin'ny PDS vaovao ny syndika autonome eo anivon'ny tanàna Antananarivo renivohitra izay nilaza fa vonona amin'ny fiaraha-miasa. Makasika ny fiainam-pirenena kosa indray tsy hita soritra mazava hatreto ny lalank'izora ny fikonandoam-pirenena hoy ny mpanao politika raha tsy mandresy tiavina hatramin'ny 10 Desambra no makaty mantsy dia nangina tanteraka ary tsy tazana sy tsy naneho hevitra makasika ny fikonandoam-pirenena ireo filoham-piangonana sy ny FFKM ilaina nefa ny fametrahany fitondrana fanavaozana sy ny FFKM ny tondrozotra mazava hiatra ny fikonandoam-pirenena hoy ny faneho-kevitra eo amin'ny fandraisam-peo ny Fiskarazafy Rindrantsariny Mathieu Princy. Mampametra-panontaniana ireo mpisehatra politika ny fahanginana sy ny tsy fahitana ny FFKM na ny solotenany amin'ireo fikonandoha samy hafa tanterahana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao manaitra ny saina ny fahanginana FFKM kanefa efa nahazo taratasy manome fahefana feno azy hiatrika ny fikonandoam-pirenena na ny saparitra na ny nasionaly hoy ny mpanao politika tiavina raha tsy mandresy tsy mazava ny zava-mitranga teo anelanelany 10 Desambra fotoana nanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny fikonandoha ka mandraka androany mety efa nisy erivelona hafa misolo toerana ve inona ny antony fahanginana hoy izy nametra-panontaniana. Fantatro dia nahazo mandat tamin'ny PRRM ny FFKM tamin'ny voalohany indrindra hoe zareo no hitatrika ny fampifanam-pirenena satria mbo ekena hoe misy kilemaka zareo kanefa ny zareo zany mbola autorité azo itokisana indrindra mbola azo antoka hoe voalohany indrindra aloha izy tsy anjara fifidianana
izy eo foana niza fitondrana eo ny fiangonana le iray mandray fiangonana eo foana ka zay mihitsy mampiapitra-panontaniana hoe araka nyteneko tamin'ny voaloha teo hoe tamin'ny voalohany a tena nadio tena atao anatin'le PRRM le hoe tena anovy izy inona ny zavatra nitranga atao an'elalela tao mahatonga an'izay zavatra izay ankehitriny a tsy fantatra hoe ilatsako fidiana sa tsy ho latsako fidiana nefa ny a karakaraina le fionambe dia mampametra-panontaniana daholo zay tokony atao mazava tsara aloha le tondrovotra irahana dia eo tsika mahita hoe ahoana fomba hitondrana anazy fa ankehitriny aloha zany zay dia miandro hoe aiza ho aiza le FFKM amin'le fitarihana an'le izy sehatra heverina ho azo antoka amin'ny fanelana ny lalana ny FFKM noho izy tsy manana fitanilana amin'ny lafin'ny politika ka ilaina ny mangaratra takina koa ny fanazavana momba ny tondrozotra hitondrana ny fikaonandoha mba hisorohana ny fisalasalana sy ny tsy fahatokisana ho ihany itiavina raha tsy mandresy misy ampahany amin'ny olo-pirenena mantsy no tsy manana fahatokisana ny FFKM amin'ny fitarihana na ny fandraisana anjara amin'ny fikaonandoha ka izany no ilana ny fandrindrana mazava sy mahomby eo amin'ny FFKM sy ny fanjakana fohy misy apahana olona ankehitriny mametraka doty amin'le resaka hoe FFKM azo atao tsara ne mametraka hoe raha ohatra ka misy doty avany amin'ny sisiny ohatra dia afaka tambatra tsara ny FFKM miaraka amin'ny ray aman-dreny eto amin'ny firenena reny ray aman-dreny ara-drazana afaka mifaresaka izy ireo indrindra koa moa fandraisana anjarany sehatra iraisam-pirenena zay tena tokony hoe satria na ahoana aloha tsy afaka hialtsika amin'ny communauté internationale afaka atao tsara ny fandrindrana ireo miaraka dia rehefa vita zay marimaritra an'izay dia alefa le fionam-be-pirenena tanjony izany fandrindran'izany ny hanamafisana ny fahombiazan'ny fikaonandoha sy azahoana vokatra mitondra vahaolana maharitra ho an'ny firenena sady antohana famandray anjara amin'ny fomba mangarahara sy mirindra ireo mpisehatra rehetra voakasika makasika izay vaovao izay tsy azo lavina fa misy ny olana eo amin'ny FFKM sy ny fitondrana fanavaozana nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fikaonandoham-pirenena natao teny Ivato ireny ho ny mpandinika raram-pirenena Serge Zafimahova tsapasita fa nahiliky ny fanjakana ny FFKM taorian'ny fanokafana iny ka natonga ny FFKM angina tanteraka amin'izao fotoana izao ho ny faneho-kevitra fantatra fa isy fanapaha-kevitra goavana ho resy ny FFKM atoato ho ihany Serge Zafimahova fanampanazavana. Ny fanokafana ny fikaonandoha ihany no nahitana ny FFKM tamin'ny dingana irosona amin'ny fanavaozana vita iny dia nangina tsy resy tsy hita intsony ireo filoham-piangonana mampametra-panontaniana ny maro ny zava-misy raha toka misy olana eo amin'ny fanjakana sy ireo ray aman-dreny ara-pinoana ireo raha ny zava-misy dia niainga tamin'ny resaka fanasana ny filoha teo aloha anatrika ny fanokafana ny fikaonandoha no ny aviany fanafitohinana tsy nijanona teo anefa fa nandritra ny fanokafana ny fikaonandoha-pirenena io dia nazava ny tenin'ny minisy-mpanjakana miadidy ny fanavaozana fa raha-mpanjakana ny fikaonandoha-pirenena fa tsy any FFKM nangina nomboka teny ny FFKM izay hita fa nahiliky ny fanjakana fanavaozana hoy ny mpandinika raram-pirenena Zafimahova Serge ho an'ny mpitondra ny fanavaozana everiny zareo fa hoe ny FFKM mananapa-kevitra tamin'le hoe fanasana n'le filoha teo aloha or tsy zay mihitsy ny zavatra mipetraka olombitsy ny konikonina n'iny tao fa tsy ohatran'izay mihitsy ny fanapa-kevitra indray aman-dreny mpiangonana fa ndray aman-dreny mpiangonana nefa moa tsy mpiady atsena ohatran'ny sasany fa rehefa misy zavatra tsy mety dia alena aloha mangina dia zay zany nataony hoe nangina izy na dia fantany ary nisy tsy nety tao anatin'ny fandaminana n'iny ny olana faharoa le tena navina nataony ny ministry ny mpanjakana tamin'izany fotoana izany tonga dia nametraka hoe any fanjakana io fa tsy an'ny FFKM manana mandany ny FFKM zay ny soniavin'ny filohan'ny fanavaozana ka marina fa rehefa avy eo izy nialatsiny fa rehefa nialatsiny izy tsy nialatsiny tamasom-bahoaka fa nialatsiny tare amin'ny ray aman-dreny efatra tare amin'ny afokafona tary zany le fialatsiny zany olana daholo zany tateorina mbola nisy koa décret navoaka le décret navoaka indray tena hoe reto avy zany ny olona anatin'ny karazana komity karakaran'le ina moa ny marina izy to le fivorina zany fa
tsy tao anatin'io décret eo mihitsy ny anarany FFKM zany hoe voilika zany ny FFKM rehefa amin'ny teny tsotro ninona tenen'ny mpitondra na ilika zany ny FFKM. Mbola ny FFKM ihany anefa no mitantana ny fikonan-doam-pirenena raha ny nambara ny fanjakana ho ihany ity mpandinika raharam-pirenena raha mahita nefa fa tsy ahitana FFKM eny fa nasolo tena fotsiny aza amin'ireo fikonan-doha mandeha amin'izao fotoana. De misy double langage ny fitondrana, le double langage ny fitondrana hoe rehefa antaniny ory zareo ny flo de milaza izy fa hoe mbola ny FFKM amin'ny tatana nefa reo zao misy an'le assise samihafa, nisy ny assise nataon'ny tafika, nisy ny assise nataon'ny tanora kehitriny etsetra etsetra etsetra. Ny FFKM eny voilika daholo anatin'izany rehetrarehetra zany fa amin'ny maha ray aman-dreny azy a tsy fomba ny ray aman-dren'ny FFKM andeha anao ady an-tsena, mangina izy aloha, mangina izy de mijery izy hoe inona ny zavatra tokony nataony fa samy mino fa manana fahendreny reo ray aman-dreny reo ary misy fanapa-kevitra tsy maintsy ho raisiny. Manana ny lanjany fitarian'ny FFKM ny fikonan-doha hoy ny faneho-kevitra anamafiorona ny fahamarina toerana ny fanapahan-kevitra ho raisiny izany. Raha ny angom-baovao anefa dia mety iroso amin'ny fanatanterana fikonan-doha manokana ny FFKM andrasana ny toyny izay. Pejiny politika raha misy ny tokony atsahatra sy oravana voalohany dia ny voamiera maloha tena misana ny fifidianana ho ny komity mpanomana ny fanavaozana politika sy ny fifidianana na ny KMFP araka izany mbola miteraka hevitra be ny fitazonana ity rafitra mpikirакira fifidianana ity eo ampiandrasana didim-panjakana manome fahefana ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny birao maritry ny CENI ny rehetra amin'izao fotoana izao Germaine Menjanary Taiziny. Raha misy ny rafitra tokony ajanona dia ny voamiera maleo tena misana ny fifidianana satria tsy nitondra vokatra nampilamina ny firenena ny fisiny hatramin'izay hoy ny mpanao politika. Ny fikonan-doha-pirenena no tokony hamaritra ny fisiny CENI na tsy eto amin'ny firenena. Zary fandaniam-bola fahatany ny fisiny io rafitra io amin'izao fotoana raha toka fanapahan-kevitry ny vahoaka malagasy aorian'ny fikonan-doha-pirenena ny tsy hampisy izany intsony hoy ny KMFP na ny komity mpanomana ny fanavaozana politika sy fifidianana. Tokony maimaika aloha zany amina resaka fametrahana ny rafitra amin'izao satria mbola andalo concertation nationale dia izay no mahatonga nay hoe ajanony aloha le fametrahana olona sy le fanendrinendrena olona amin'izao satria manjary miteraka olana indray na izay samy mpanao politika na fiarahamonim-pirenena samy fiarahamonim-pirenena dia mametraka hoe io ndray ilay izy fa miseho dia aleo aloha satria efa fanarahana hoe aleo mandeha ny concertation. Ilay rafitra mihitsy aloha ino mametraka an'le rafitra le CENI mihitsy anie ny olana dia le olona fa maika hiditra ao anatin'le izy fa sitrany indray aloha anaovana adalana ao anatin'izay raha zay zany no etreretako azy dia ajanony io rafitra io aloha ny CENI. Ilay anarana mihitsy no mila miova koa fa efa nakarariny olona zay na meno azy ary dia eo tsika zany manatsara aloha dia mba mpitondra zavatra vaovao an'ny firenena. Tsara moa ny manamarika fa efa samy nanolotra izay solotena azy eo anivon'ny CENI ireo vondrom-pikambanana sy androm-panjakana. Ny antenimeran-doha olona ihany no tsy manana solotena noho ny fahataperany ny fehim-pitom-piasana ireo loholona. Andrasana ny didim-panjakana ho fametrahana ireo mpikambana vaovao andrafitra ny birao maharitry ny CENI. Fa samy manana ny heviny ireo tanora Gen-Z manoloana ny hetsika kasaina tao ny sabotsy 18 aprily ho avy izao ny andany laza fa afona io hetsika io ny ankilany kosa nefa miteny fa idiny andalambe ampilaminana iombonana izy ireo hevitra kosa nefa ny fitakinany famoahana ireo namany ambola notanana ny brigady misana ny elokabevava sy ny filazana ny toerana nametrahana ireo tanora roa hafa tsy hita popoka hatry ny omaly arivo. Narcisse Karazafy, Mathieu Princy. Mizara roa treto ny hevitrireo tanora Gen Z momba ny hetsika kasaina atao ny sabotsy 18 aprily ho avy zao ankilany nambarany collectif des mouvements Gen Z fa nofoanana ny hetsika amin'ny sabotsy ho avy zao ho fanajana ny fifampiresahana sy ny dinika natomboka niaraka tamin'ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika izany koa no natao dia hisorohana ny mety sy ny fanararaotana na fivilian'ny hetsika takin'izy ireo kosa nefa ny famoahana ireo naman'izy ireo izay mbola notanana ao amin'ny polisy pirenena.
rafitra io no fahavalinay tanora mpitolona ao anatin'ny collectif du mouvement Gen Z, ary io no antony natonga anay nangataka indrindra natonga anay nanao fanehoan-kevitra teny an-dalambe ny mitaky ny fandravana n'ireo rafitra ireo mba hidirana amin'ny rafitra vaovao. Fa nisy moa ny fifampiresahana mivantana teo amin'ny PRRM sy ny collectif du mouvement Gen Z omaly dia zay fifampiresahana sy fifampiainoana zay teo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka zay dia ny fanaja izahay ary manaja azy tanteraka izahay ao anaty izay zavatra zay ka izay no antony mbola hanamafisanay ny fitakina ny famoahana tsy misy fepetra tsy misy atakandro an'ireo namanay zay misamborona tsy misakana ny fanadiadiana zay ataony tompon'andraikitra misahana ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena izahay. Ankilany misy ireo tanora ao anatin'ny Gen Z 261 izay manamafy fa ataony fidinana an-dalambe ampilaminana amin'ny sabotsy ho avy izao akandrasana ny toyiny isan'ireo tanora voasambotra tamin'ny fiandohan'ny herinandro teo imiora namoaka horonan-tsany ny tenany nanamafy sy ny laza afa tsy nisy ny fikasihan-tanana nataon'ny mpitandro ny filaminana azy na tamin'ny fisamborana na tamin'ny fanaovana fanadiadiana fa aretina hafa mihitsy no mahazo azy. Toto tsy fahasalamana izay efa mpahazo anamina ny hatramin'izay fa tsy voandroany ihany dia manaraka fitsaboana aloha no tena hatreto en même temps mbola mitohy ny enquête mahakasikana dia eto aloha izany dia manainga mavesatra nareo rehetrarehetra na ny mpiara-mitolona ny namana ary koa ny fianakaviana mba ho tony manoloana ny resaka mahakasika ny tenako manokana fa tsy maty akory fa tsy maradraina koa fa manaraka fitsaboana fotsiny. Misy mamiraka fanontaniana zao nareo hoe manahoana ny mahakasika ny tiana manokana dia tsy maintsy izy aloha mikarakarana sy manaraka na amin'ny fitsaboana. Ankoatra ny nomena sy Herzo izay voatazony eny amin'ny brigady misana ny Elokabevava Etsianosy dia tanora roa hafa no voalaza fa tsy hita popoka dia i Dr Karine Sirija raha ny angom-baovao dia fantatra fa tsy ao amin'ny brigady misana ny Elokabevava izy menada ary na ny polisy pirenena aza mitady azy ireo atreto dia Herzo sy nomena ihany no mbola tanana ao an-toerana raha ny vaovao voaray avy amin'ny mpisolvava mipetraka arak'izany ny fanontaniana hoe aiza zany izy menada ireto miafina sa hafenina ary inona no antony izao zavatra rehetra izao ho ihany ireo tanora velom-panontaniana. Ara-dalàna tanteraka ny fitondrana fanavaozana ary manaja tanteraka ny fisaram-pahefana akasarotra ny tsabaka amin'ny raharaha fisamborana ireo tanora renjy hoy ny taleny serasera eo nivon'ny fiadidiana ny fanavaozana ny Repoblika Omaly nanamafy ary Laurent Radasson fa misy hery avy any ivelany mikasana korontana eto amin'ny firenena asaingy ny fanadiadiana irery no amantarana izany. Fanampanazavana. Ny lalampandrenana no mitondra ny Madagasikara amin'izao fotoan'izao ho ny taleny serasera eo anivon'ny fiadidiana ny fanavaozana ny Repoblika Radasson ary Laurent manoloana ireo fanehoan-kevitra milaza fa tsy ara-dalàna ny fitondrana fanavaozana. Ankoatra izay nambarany fa anaty fanadiadiana ny polisy pirenena mikasika ny raharaha fisamborana ireo tanora ary tsy afaka mitsabaka amin'ny fanadiadiana ataony mpitandro ny filaminana ny fanjakana Foibe mba hametrahana mazava ny fisaraham-pahefana ho ihany ny fanazavana. Misy miteniteny filoha fanavaozana avoahinao reo hoe maninona samborony maninona an'izao hoe dia miteny androany satria voakitikitika le institution première institution de l'État ty présidence de la refondation ty voakitikitika voateniteny ny polisy efa le information miteny zany hoe brigade criminelle manao an'le izy ao polisy zany manao ny enquête amin'ny lafin'ny lalàna séparation de pouvoir ny polisy mpanao enquête rattaché any amin'ny fitsarana ny fahefam-pitsarana misaraka amin'ny fahefana mpanatanteraka le zany na dia voatonontonona raha ny anarany dia tsy afaka mijabajabaka amin'izany izy. Tsy manana fahefana anova rafitra sy andrava androm-panjakana ny filohan'ny fanavaozana hoy ny taleny serasera ny tenerana ao anatin'ny fikaonan-doham-pirenena no ahafahana manatanteraka izany hoy ny Fana Mariam.
ao amin'ny concertation nationale zay andraisany rehetrarehetra tsika no midinika dia mandray fanapahan-kevitra amin'izay zavatra rehetra ntsika raha mifanovana ravina dia ao anatin'ny concertation nationale no hidiniana dia ho tapahany zany fa tsy ho filoha irery a ny andeha hanapaka an'izany. Ankoatra izay mikasika ireo drone miisa 5 atratra nanidina teny ambony trano filohan'ny fanavaozana teny Ivantra dia notsopihan'ity taleny serasera ity fa tsy arme de guerre ireo ary mbola ao anatin'ny fanadihadiana tanteraka ireo tompon'andraikitra no mafisiny kosa nefa fa misy hery vahiny ambadiky ny fifofona ny hain'ny filohan'ny fanavaozana noho ny tsy ambaratelo ny fanadihadiana no tsy ahafahana mamoaka io hery vahiny io hoy izy nanamafy. Atreto iny any a ny renseignements généraux mahazoko zaraina dia fa nanome tombana za hypothèse na piste filaza azitsika hoe amin'ny tombana mety misy hery vahiny ho ambadiky zao zavatra zao dia mianina amin'izay aloha tsika fa velohany ny ankety mandeha any arina any miteny hoe le firenena rina firenena ty ho ambadiky le izy io fa tsika zany a tsy mahazo miteniteny foana raha tsy zavatra voapirofo ara-dalàna zay foana ny ezahana ato anatin'ity fiadidinany raha mijery ianareo ny nina moa sy ny communication atao ato dia zavatra mifanaraka amin'ny lalàna daholo ny avocate sy zavatra voapirofo daholo dia fantelo hoe mety fantatra ve mipiloter izy servol izy dia avelo aloha andeha zany fanadihadiana zany raha misy dia avelo nandeha dia le zay valiny zany any arina any no milazan'izany rehetrarehetra. Andrasana araka izany ny toy ny raharaha sy ny valy ny fanadihadiana. Mila miverina amin'ny fampitam-baovao ofisialy amin'ny vakijery ny fitondrana raha te hifehy olana misy eto amin'ny firenena ho ny mpanao politika naneo hevitra. Atao vao maika mampikorontana ny fanohan-kevitra sy manomevana ny tsao ny fanomezana lanja ny tambazotra antserasera hoy Jean-Pierre Ramiaramanana no mafisiny fa tokony homena ny mpanao gazety matianina afaka mifehy ny serasera ny fampitana vaovao fa tsy ankin-doha amin'ny ranty an-tambazotra. Narcisse Karazavy, Mathieu Prince no mitatitra amintsika ny antsiprimo-vaovao. Lasa fitaovana fampitam-baovao ofisialy ampiasain'ny fitondrana ny fandimby ny tambazotra antserasera indrindra ny Facebook hita taratra izany tamin'ny fitondrana teo aloha na amin'izao fotoan'izao hoy Jean-Pierre Ramiaramanana fomba fiasa izay tsy matianina nefa ny fiankinan-doha amin'ny tambazotra antserasera ho loharanom-baovao ofisialy ary isan'ny miteraka savorivory sy resabe manoloana ny fitantanana ny olana iray eto amin'ny firenena ny anao manjery ofisialy ihany no tokony fototra iorenan'ny fifandraisana amin'ny vahoaka hoy ny latsaky ny roapolo isanjaton'ny malagasy ihany mantsy no mahafehy sy mampiasa ny tambazotra antserasera ka raha ao no ampita vaovao dia manilika ny ampahany betsaka amin'ny ponina tsy hisitraka vaovao. Hanika na ny vaovao avoaka rehetrarehetra na ny vaovao ampitana rehetrarehetra dia lasa any amin'ny tambazotra antserasera any no mandeha kanefa izany dia tsy mahafehy mihoatra ny roapolo isanjato ny mponina eto Madagasikara satria izay no mampiasa ny tambazotra serasera io zany anefany ho anay dia tokony miverina ihany hoe ary tokony miverina amin'ny ara-dalàna dia hoe ny hainao manjery rehetrarehetra no tokony ho atsaraina satria ireo zany no maseka any Madagasikara ary ihany no tokony ametrahana azy satria ny olona misehatra amin'ny hainao manjery dia olona efa nanana fahaizana manokana mianatra mafehany zany hoe déontologie-ny média zany be dia be zany ny fampifehezana rehetrarehetra efa hananany ny olona ny sehatra sy miofana mihitsy amin'ny asa amin'ny hainao manjery zany dia tokony izay zany no ametrahana azy amin'izay fotoan'izay dia tsy misy mahitsiny ohatry ny any amin'ny Facebook zany ilay olona manopa manambanimbany olona miteny ratsy tsy misy an'izany. Anampy amin'ny fisorohana ny fifampiatsiana sy ny fifanopana miseho matetika amin'ny tambazotra antserasera ny fampiasana bebe kokoa ny vakijery tsikaritra ho ny fanehoan-kevitra fa mitarika fifankahalana sy disadisa eo amin'ny samy olom-pirenena ny fiparitahan'ny vaovao tsy vao marina. Vaovao avy any amin'ny faritra na hempotra amin'ny 27 Mey izao indray ny raharaham-pitsarana mikasika ireo olona 20 notoriany ben'ny tanàna ny komina Ambodiria-ny Safary ao amin'ny distrika ny Nosivarika tokony hakatra fampanoavana ao amin'ny fitsarana mba raha tonga voalohany ao mananjary andro any alakamisy ireo olona ireo kanefa izao ny hempotra izao indray ny fotoam-pitsarana notoriany ben'ny tanàna izy ireo noho ny raharaham-famantsiana ny bureau-ny komina ny volana Desambra
dimy amby roapolo amby roa arivo lasa teo fanampanazavana eo amin'ny sariny Anise Francisco. Omaly tokony ho tamin'ny folora maraina no nainga avy tao amin'ny komina Ambodiriany Safary hiazo any Mananjary ireo olona 7 voapanga tamin'ny raharaha famatsiana ny bureau-ny komina izay nitoriany ny ben'ny tanàna tao an-toerana. Tokony hiakatra fampanoavana teo anivon'ny fitsarana mba raha tonga voalohany eto Mananjary izy ireo androany kanefa raha mbola teny an-dalana dia naray antso fa nahempotra tamin'ny 20 Meo avy izao indray ny raharaha. Noho izany dia voatery ny heverin-dalana teo anosovarika izy ireo niaraka tamin'ireo vahoaka maro izay saika hanotriny. Hoe inona ny antony no atreto fampifantatray dia hoe nazoanso zahay fa mihemotra amin'ny vidiky volana may ny fisarana nireo mila 70 izay mitominy raha matoby tanàna ao amin'ny komina Safary. Ka dia izay moa zany tonga eto misy vaka zahay dia ivegna zahay ivegna androany ariva. Dia atreto zany zahay dia mbola sy mihemotra raha sy tonga amin'ny tena tanjona anay zahay vahoaka. Fa ity zavatra isy hoe zahay manokana fa raha ny vahoaka Safary. Noho izany ireo vahoaka ireo dia miaraka aminay foana zany io sy vidina io sy membola io fa fitiavana io noho ny firaisan-kinanay noho ny fankatiavanay no tonga foana izy ireo noho ny raha hitambarin'ny vahoaka amin'ny Safary. Manankana ity raha ity amin'ny fitondrana fanavaozana ireo olona voaroiroy ireo manoloana ny tsy fianona ny fitarainana efa natao nandritra ny fotoana maro raha ny fanazavana. Eto moa zany zahay dia mametraka foana amin'ny fanjakana maefa indrindra na any matrofo no fanavaozana efa ela nataonay ny fitakina nataonay tamin'ny vahoaka amin'ny Safary atreto moa zany mbola tsy fantatra hoe inona no valiny fa dia matoky zahay ny amin'ny tolona nataonay vahoaka amin'ny Safary zany. Zahay koa dia matoky amin'ny fisarana makasika ny raharaha ny komina amin'ny Safary ity. Araka ny fanazavana dia vokatry ny Tsian Razoleny ny didijadona ary ny fitantanana kiantranatrano nataony ben'ny tanàna no ny avin'izao disadisa izao ka ny afara tamin'ny fitoriana. Vokatry ny fanemorana dia voatery ny heverin-dalana omaly ihany taon'ny nosovarika ireo vahoaka maro tonga saika hanotrina azy ireo hiakatra fampanoavana androany nanamafana izy ireo fa tsy hemotra amin'ny tolona raha tsy tratra ny tanjona napetraka. Andrasana araka izany ny tony ny raharaha amin'ny dady voatondro dia ny 20 Meo avy izao anatanterahana indray ny fampiakarana fampanoavana ireo olona 20 ireo. Vaovao ny sosialy kosa indray ny sonitra ny vidin'ny legioma rehetra eny an-tsena. Ny fahefany vidin'ny mpanjifa nefa tsy mitsambo totongana. Izany tsiraray ny tsinjarana ny vola kely an-tanana azonina ireo filana fototra andavanandro hoy ireo mpanjifa mianatra ny amin'ny Antsasamanila kosa ny entana ilain'ireo mpivarotra vokatry io fiakaran'ny vidin'ny legioma fanadihadiana nataon'ny Narcisse Karazafy sy Mathieu Prince. Nahitana fiakarany vidin'ny legioma eny an-tsena lasa 4,000 ariary ohatra ny kilaony ovy raha toka tafakatra 9,000 ariary ny kilaony tongolo 3,000 ariary ny kilaony karoty manodidina ny 3,000 ariary kosa ny haricot vert iray kilao ny sonitra 500 hatramin'ny 1,000 ariary eo ny vidin'ny kilaony ireo legioma hafa toy ny courgette ny poivron ary ny baranjely mialafo ka ena ny entana alaina ho ireo mpivarotra ety Analakely satria mihena ihany koa ny fanjifan'ny mpividy ny legioma. Telarivo nangalana kilao karoty 20,000 niakatra ka dia tsy dia mandeha izany rehefa lafo ny entana tsy dia misy petsena pombra ihany nahitana fiakarana zao sy 700 zao izy lasa 5 haricot vert nalaina 500 sy arivo zao izy efa alaina 500 sy 3 entana mihitsy zany lasa mihena ny alaina raha maka 20 kilao ianao zao dia lasa 10 kilao sisa ny alainao ohatra mbola midinao 2 andro ary simba ka arakaraka ny fitehirizanao anazy ihany ohatra hoe raha mahazatra anazy raha kokombra 10,000 ohatra hoe atsasan'izay sisa vidina. Tsy maintsy vidina kanefa mialafo ny legioma vokany ahena ny lanja vidina satria aleo mihina kely toy izay mandro fotsy hoy ireo mpanjifa sendra ny fandraisam-peonay ankoatra ny fiakarany vidina entana mantsy dia ny fahefany vidy mihitsy no ambany hoy ny fanamafisana ka izahana ny fitsinjarana izay kely an-tanana. Tsy mihinana mihitsy kosa fa mba mihinana ihany fa ohatry ny hoe tapatsinay zany araka ny fitenenana isanandro tsy maintsy misy legioma dia legioma atao fandimidimy ohatra hoe 1 kilao karoty mifihinana dia atao atsasany na ray latsaka fefany kokombra 2 toko mifihinana dia atao 2 toko zay mahampy anazy eo atao fangarongaro koa izy dia amin'izay tian'ny ankizy tongolo niakatra be vidiny dia raha 1 kilao vidina 2 kilao dia ahena isaky mampiasa izany vao vidy fa tsy afaka manao stockage intsony moa ny andro koa mafana da moa izay mianaka rery dia eo amin'ny Royal teloris Royal dia ampena mianaka kely tontolo ny andro maraina tandarivo izay tsy dia mihina kena moa raha vidy he izany koa izay tsy mihina kisoa
fa vidy enombokelina 3 arivo, saosisy enombona 3 arivo, zay dia ampy anay mianaka dia atao saosy dia vita. Maro amin'ireo mpanjifa no misafidy ny hividy ireo legioma efa voatetika sy amidy amin'ny kapoaka hoy ireo mpivarotra satria io no mora kokoa. Ny ovy kosa no tena sarotra ny mivarotra azy noho izy nahitana fiakaran-jato isan-jato. Ny ovy zao tena dangereux be. Efatra arivo ny kilaon'ny ovy fanendy dia ny ovy fahandro zao 3 arivo. Zay aloha androany tsy naka fa tena enjana be sady madinga kely daholo ny ankabeazan'ilay izy. Tatsah mihitsy mampiakatra an'ilay izy zany. Misy be. Taloha izy 100 isan-jato zao izy lasa 10 ohatr'izay. Ka lasa tena fampiantoka be mezimezina. Le amin'ny kapoaka izy ny azahoana no le tsirairay 500. Raha ny fanazavany banky iray isam-pirenena dia manodidina ny 7 isan-jato ny fisondrotry ny vidim-piainana teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 ary tombo 8.3 isan-jato zany amin'ity taona ity raha ny tatitra navoakany tamin'ny volana aprily ity. Eo amin'izay vaovao ny sosialy izay ihany hisitraka fotodrafitrasa-pampianarana vaovao ny CEG Morarano Ambohipolo anatin'ny fari-piadidy mpampianarana Betafo amin'ny taom-pianarana ho avy io vokatry ny fiara-miasa amin'ireo mpiara-monina antoka vahiny izay mahatsy vola 100 isan-jato ny fanamboarana tontosa ny fametrahana vato fototra natrehan'ny solombavamboaka ny Betafo izay amatsany koa ny fampitovana ny sekoly ary nanao atsisika ny ametrahana mpampianatra mpiasa-panjakana ao amin'ny toerana analefahana ny fasahirana ny ray aman-dreny ny mpianatra. Fanadety. Totoza ny fametrahana vato fototra fananganana ambaratonga fahatelo na lycée ho an'ireo mpianatra any amin'ny CEG Morarano Ambohipolo, Sapisoavana sy Skobetafo. Ny fikambanana Champs of Madagascar moa no anangana ity fotodrafitrasa ity. Vinavinana ho vita amin'ny taom-pianarana vaovao izy ity. Raha tsy ahivina, ny taona 2024 no efa niara-niasa tamin'ny sekoly ny fikambanana Champs of Madagascar ka nahavitana ny EPPC CEG izay manana mpianatra manodidina ny 300. Tonga nanantanteraka izany fametrahana vato fototra izany ny solombavamboaka Madagasikara vao vita aty amin'ny distriktany Betafo Randriano Taina Malalariva Soa ary nampanantena fa anampy amin'ny fananganana ny fotodrafitrasa an'olome W ary anao atsisika amin'ny fahazoana mpampianatra efa mpiasa-panjakana anamorana ny vesatry ny ray aman-dreny. Fa nisy ny EPP nisy ny CEG dia miditra amin'ny lycée zao lycée privé izay amin'ny fanjakana ihany fa ny mpamatsy vola avy any ivelany no mamatsy 100 isan-jato ny fotodrafitrasa izany hoe ny fananganana ny trano salle de classe enina ankoatra ny barao mpampianatra dia mandrafitra ny fitaovana rehetra ao anatiny isorany James of Madagascar soloan'ny Ramatoa Michel eto Anilakreto izay namatsy mivola fa ny zavatra nangatahany kosa dia ny lalana sy ny fiangaviana amin'ny ministère de l'éducation nationale ny amin'ny fanomezana mpampianatra mba ho mpampianatra kasam-panjakana daholo fa tsy ho vesatra ao an'ray aman-dreny mpianatra satria zareo efa nanamora amin'ny fampitaovana. Dia raha tsy misy ny sampona dia amin'ny oktobra no totokanana ny EPP dia totokanana ny CEG totokanana miaraka amin'ity miaraka amin'izao fotodrafitrasa efa hitantsika izao manana efitrano 4 ho an'ny mpianatra ary 3 ho an'ny mpiasa birao ity fotodrafitrasa ity rehefa vita avy eo. La fomba vao afatanteraka kosa indray manao antso amin'ny hetsika azo tsapahitanana ny solitena ny Rwanda mipetraka eto Madagasikara amin'ny faraisana andraikitra manoloana ireo fifandonana mbola misy maneran-tany amin'izao fotoana izao. Ny rariny no fototry ny fandriampahalemana maritra hoy Godiose Madrawa Mariva nandritra ny hetsika fahatsiarovana ny famonoana ny fokotsotsi tany Rwanda tamin'ny taona 1790. Olona iray tapitrisa mahery no vonoina tao anatin'ny zato andro monja raha ny fampitsahivana. Ny fandray tamin'ny afatry sekretera jeneraly ny firenena mikambana izany izay miantso ny firenena rehetra hiady amin'ny kabary fankalana sy anamafy ny fampiarana ny fifanarana momba ny famonoan'olona. Nampiavaka ny hetsika androany ny labozina rehetra ho fahatsiarovana ireo niarambona sy ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo sisa velonaina. Navotra tamin'izany mahazava-dehibe ny rariny manoloana ireo krizy mbola misy ankehitriny indrindra ty amin'ny firenena afrikanina. Amin'izao faharoa amin'ny 30 taona fahatsiarovana ireo maty vokatry ny genosida tao Rwanda izao dia notsahivina fa ny fandriampahalemana dia miorina amin'ny fahamarinana ny rariny ary ny fahamehalona iarahan'ny rehetra.
maresaka avy any ivelany enjana ny krizy navelany ady mitohy tao Soudan hoy ny firenena mikambana miaina fantrana lalina ny vahoaka any antoerana ry voatery ny findramona ny ankamaroany no ny ady manano sarotra ihany koa ny fitondrana fanampiana any antoerana vokatry ny ady hafa any amin'ny ataon'ireo firenena matanjaka fanadiadiana. Nanomboka tamin'ny taona 2024 ny ady tao Soudan vokatry ny fifandirana teo amin'ny tafika ofisialy sy ny milisy. Samy nitady ifehy ny fahefana ao Soudan reo hery reo. Nivadika haingana ho ady an-trano mahery vaika izany ka niteraka vahapotehany reo fotodrafitrasa. Olona antapitrisany no nandositra ary sivily maro no tratra ny herisetra sy ny fanolalana. Araka ny tatitra avy any an-toerana, mahery ny 120 tapitrisa ny olona miatrika ny tsy fahampisakafo lalina ary mihamafy hatrany ny mosary. Ao anatin'izao toejavatra izao anefa dia milaza ny firenena mikambana fa tsy ampy ny hesika sy ny fanampiana ho an'ny vahoaka Soudanais. Mifantoka amin'ny ady sy krizy hafa maneran-tany ny sainy maro sy ireo fikambanana mpanao asa soa ka lasa adiny ny fijaliam-ponina ao Soudan. Vokatr' izany, mihasarotra ny fanatanterahana ny fanampiana maholina ary mihamafy ny fijalian'ny vahoaka, indrindra ireo marefo toy ny vehivavy sy ny ankizy. Manapitrotraka ny krizy ihany koa ny olana amin'ireo firenenkafa toy ny fikorotanana ao amin'ny ranomasina mena izay manakana ny fitaterana entana sy mampiakatra ny vidin-tsakafo sy ny solika. Vao maika mampitombo ny hasarotan'ny fiainana Soudanais isan'andro izany toejavatra izany. Raha tsy misy ny fandraisana andraikitra haingana sy matotra avy amin'ny fikambanana iraisam-pirenena dia atahorana ny hitombon'ny fahatrana lalina mahazo ny vahoaka ao Soudan. Nandrahoana ny anakatona ny ranomasina mena ny iraniana raha tanteraka ny blocus naval akasainy amerikanina tao amin'ny Detroit d'Hormuz. Nanamafy nefa ny filoha amerikanina fa efa kely sisa dia farana ny ady sy ny disadisa etsakilan'izany manomboka amin'ny miatrika ny fiantraikany ady ao Moyen-Orient ireo firenena maro maneran-tany. Fanampanazavana. Mitombo hatrany ny disadisa eo amin'ny Iran sy États-Unis na dia milaza foana aza ny amerikanina fa efa hifarana ny ady indrindra noho ny olana ara-toekarena sy ara-miaramila mifamatotra amin'ny fifehezana ny farotra solika eran-tany. Anisan'ny ady mangina efa naharitra ela teo amin'ny firenena roan-tota izay samy manana ny tombontsoany sy ny heriny eo amin'ny sehitra iraisam-pirenena ny resaka solika ary dia izao lasa mifandona mivantana izao. Ao anatin'izany toetra raha izany, nandraho ny Iran fa mety hanakatona ny ranomasina mena raha mbola mitohy ny saka nataon'ny États-Unis amin'ny serana sambo sy ny varotra ataony. Iray amin'ireo lalana lehibe ampiasaina amin'ny fitaterana solika sy entana maneran-tany anefa ny Detroit d'Hormuz ka raha voasakana dia mety hisy fiantraikany mivantana amin'ny toekarena maneran-tany indrindra amin'ny fiakarany vidy solika sy ny entana ilaina andavanandro. Etsakilany nilaza i Donald Trump fa efa ho tapitra ny ady ary mety hisy ny fifampirarahana vaovao hanalefahana ny disadisa. Nisy ihany koa ny fampizaharana vonjomaika ny ady saingy marefo dia marefo izany satria mbola mitohy ny fifanenjehana sy ny fandrahonana avy amin'ny andaniny sy ny ankilany. Manam-pirofo izany rehetra izany fa mbola lavitra ny tena filaminana. Ny fandrahonana anakatonana ny lalana stratezika sy ny fanerena ara-toekarena dia samy mampiseho fa mbola mitohy ny tolona miafina sy mivantana eo amin'ireo firenena matanjaka. Atahorana ny mety hipoahan'ny krizy lehibe kokoa raha hifarana tokoa ny ady araka ny filazan'ny ankilany raha sy miroso amin'ny fifanarahana maharitra. Miankina betsaka amin'ny fahavononan'ireo mpitarika hifampiresaka sy hametraka ny tena fandrimpahalemana azo antoka ny hoavin'ny ity olana ao Moyen-Orient ity. Tapitra ny fampalalam-baovao tongo-kilasy tongovavy mankasitraka fenonao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafaram-pitso amin'ny ora mahazatra indray. Veloma tompoko.